Tsy ara-dalàna ny fanomezana olon-kafa ny fitantanana ny tsena eo amin'ny tokotanin'ny PP Soarano raha ny fanambarana nataon'ny orinasa fifankatiavana izay nitantana ny tsena teo aloha niona tamin'ny mpanao gazety tetsy Behoririka izy ireo tamin'ity androandroany ity nitondra ny fahitany ihany koa ity raharaha somary manjavozavo ity. Nanao fanambarana ny orinasa fifankatiavana izay nitantana ny tsena miorina eo amin'ny tanin'ny PP Soarano nandritra ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety izay nitondra saina teny Behoririka androany fa tsy ara-dalàna hinametrahana ny mpitantana vaovaon'ny tsena. Nisy ny appel d'offre nataony teo anivon'ny commune Antananarivo sy ny ministera ny fanabeazam-pirenena satria nolazaina fa tsy naloan'ny hofantrano ny sinoa mpitantana ny tsena. Efa voalotany amin'ny Sisko Antananarivo anefa ny hofantrano hatramin'ny marsa 2024 raha ny fanambarana nataony ny teo anivon'ny orinasa fifankatiavana androany. Marina fa efa nanomboka tamin'ny taona 2020 sy 2019 ny niraisan'ity orinasa ity ny fitantanana ny tsena taorian'ny fifanarana nisy teo amin'ny orinasa sy ny commune Antananarivo renivohitra ary ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Ampiakatra ny raharaha iny anivon'ny fitsarana sy ny bianco ny orinasa fifankatiavana raha ny fanambarana nataon'izy ireo androany.